Eny amin'ny fankalazana iny fa fiaraha-misakafo lehibe no nentin'ny fikambanana zanak'Avaratra namaranana ny fehivava na ny ramadan ny alahady lasa teo tetsy 67 hectares. Nanatrika izany fotoan-dehibe izany mpikambana vitsy ao anatin'ny governemanta. Lanonana fiaraha-misakafo lehibe no nentin'ny zanak'Avaratra namaranana ny fehivava na ny Id na ny ramadan ny alahady 2020 volana jona lasa teo tetsy 67 hectares. Tsy navy amin'ny peninsula ihany no tonga nanatrika ny fotoana fa nahitana karazan'olona maro. Isan'ny tanjona sy mampiavaka ny finoana silamo ny firaisana amin'ny rehetra. Zava-dehibe ny tahaka izao sy ny fiarahana amin'ny vahoaka rehetra raha nambara ny Papa Sole. Ny fitia olo fa fitia tsy voavady io zay fa tsodrano angamba no any mba hitaneno amandena zao fitiavana lehibe na sinareo zay ka ainga le tsy vaky vovonina fahavaratra tsy vaky vovonina fahavaratra tsy vaky vile fararana andena roma tsy jady mipetraka tsy sahira. Samba no nanatrika ny famaranana ny fehivava ny ramadan tahaka izao ny ministry ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany na ary sandrafidmanana ny rarisoa ny mpino silamo rehetra ity farany. Amin'izao fotoan-dehibe eo amin'ny finoana silamo manerana tany izao dia faly ny tenako amin'ny anaran'ny fitronam-panjakana izay hitarihan'ny filoham-pirenena era-jonarina-mpiamina ny manolotra ny arabafelo firarian-tsoa ho an'ny mpino silamo rehetra eto Madagasikara. Andriamanitra manankarem-pahasoavana any iain'ny fifehezan-teny sy ny vavaka nasandratrareo nandritra ny iray volana ny ramadan izay ka izy tokoa ny famelan-keloko ny famindram-po ny fitonian-tsaina amam-panahy. Nanatrika ny lanonana teny an-toerana ihany koa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary niara-ny ombona amin'ny tarigetra sy fototra ijoroany ny finoana silamo amin'ny fampiraisana ny mpiray tandrazana ary tsy manaiky ny fampiadiana izany mpiray tandrazana izany. Nsekentsika dia mbola fitiavana mpiady ny mpiray tandrazana eto azovoka olo faty eto amin'ny hevitra tsy mitovy. Tsy eken'ny fitondram-panjakana zany, tsy eken'ny filoera-jaro-mampianana izany ka izay le hevitra fototra raha anisany ato ny atongavana eny any ao ny ravoravitsika falifaritsika amin'ny andra-bavatany any ty fa ny hevitra fototra zay efa fantatra efa ijoroany ny zanak'Avaratra ijoroantsika jiaby dia ny fandavantsika ny mbola fampiadiana amin'ny sary malagasy hiady amin'ity firenena ity no ny hevitra tsy mitovy. Raha tsy ahivina dia ny fehivava tao anatin'ny 30 andro ireo mpino silamo ary ny alahady teo no namana izany tamin'ny alalan'ny fiaraha-mifaly sy fiaraha-misakafo. Tapitra ny vaovao zao alina izao isorana sika teny tokantrano tany naharitra nijery hatramin'ny farany mamivotona ny sampana fampalalam-baovao ny fahita lavitra ma-TV ho amin'ny rahampitso indray ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Jeyo vous présente No Stress. Fandarana ara-kolontsaina sy fialamboly eto amin'ny ma-TV isaky ny lakamisy amin'ny 6 alina. Andraisana vahiny hijerena fanadihadiana miavaka, ahafantarana clip sy film nouveauté ary ny agenda culturel. Famerenana sabotsy amin'ny ray sasany ary ny talata amin'ny 2 maraina. Baolay toujours meilleur.